Rehefa hitanareo fa ela loatra le mamay dia aza manao dokotera tena fa manatona tobim-pahasalamana. Mandroso? Mangalao toerana rehetra e. Petrapetra. Tsy alao ve miandry récréation? Mettez le pompier de Lahatra be kely WC ao. Normal be koa rehetra la zavatra voatsindroka tavidy olo ny ray fianarana rehetra. Nandeha ty zao firy volana 4 mois. Vao afaka an'le maloloha be mahatsiravina be teo mihitsy ne io zao. Zaza voaloha? Ye, sa zavatra rehetrarehetra zao aloha vaovao be amiko daholo. Zary tsy nafantatra koa hoe misy azany école de mamans zany eto ambonin'ity tany ty. Dia gaga ndry e. Perety. Tsy mahazo manao fanabeazana aizana. Diplôma fafito alany amin'ity taona ity zao io. Andeha taona naty clé d'un seul dia voaletika taona mahasomboly. Kopindry. Dia ninga maro ty misoza fotsiny sisa rehefa miteraka fa tsy mila manena zany intsony. Mauvaise be ianao. Fita kosa rehetra tellement izy expérimenté izy ireny hanora ny dokotera ohatrao fanapahana zany tady potra zany. Itsy anankiray itsy indray. Madama be Patricia. Anankiray ihany no kiny zanany. Raha azo natao izy aza anankiray ao ankibony io sady pilote ny dokotera, ingénieur, mathématicien, philosophe, pasteur, artiste fanta-daza dia any aglobena zany rehetrarehetra zany mbola président de la république. Tsy mipetapetaka chérie, on écoute maman. La chimie organique est le domaine de la chimie qui étudie les composants organiques, c'est-à-dire les composants du carbone à l'exception de quelques composés simples qui, par traduction, relèvent de la chimie minérale. Gamarty rintsy zany anao raha sendra hoe mikakakoloty. Zany mantsy ty vavany ampianarana ao io voateraka dia tonga dia ampianarana mampiasa po. Réciprire ty tena mampalahelo ato ampianarana ato. Rary ngaka izy io. Redouble izy. Efa nanao izay hoafana mihitsy izy tamin'ilay voalohany teo. Izy koa ohatran'ny kelikely aina kely zany. Eritreretina indray efa ho ray volana tsy alohan'ireo misy de diplôme izay izy lasy izay le izy. Fa minenaka izy io raha mba manana fa ohatra mampalahelo kely izy rehetra mitokatoka. Tsy mety aton'ny izany izy io ry ty naikitra mihitsy. Fa izy tena matanjatsaina be. Vao vita teo izy ndray tonga izy dia verina nanao inscription. Izy koa ry ty tsara tohan'ny chérie-any. Tonga eo foana ny vadiny miara manao révision miaraka aminazy isakariva. Ary mba aiza ny chérie andry ty. Ary za foana ny antany indry fa ndry tsy mba milaza ny momba andry mihitsy. Ino raha soerina? Manahoana? Bonjour madame Fiara-monina. Tsy miova mihitsy ny anao ty na zaza faharoa ary. Ami justement que ça tokony tsy hitako tony izay narako aty za rehefa expérimenté be. Deuxième expérience be zao. Afaka mba miresaka amin'ny mpianatra vaovao ve za Faty atsy amin'ny birao? Madame Fiara-monina no manaraka na Madame FM filompanorina n'izao sekoly izao, Sekolin'ny Reny. Izao natao mba hahatongavan'ny reny malagasy ho reny modely, ho reny reare amin'ny fiarahamonina. Ianao tsy mahatsapa hoe be ny zavatra niova. Samy manana ny tanjona tsirairay ho an'ny reny rehetrarehetra amin'ny soratra anaranato izahay. Misy fiche technique d'inscription zay tsy voafeninao fa izay no antony hoe anaranao ana vetivetika ménanger. Tsy misy kazo hoe tsy manambady ato amin'ilay zavatra fenao. Firy taona moa ianao? 29 ans. Vetivetika. Lisitra n'ireo tovolahy tsapanay hoe potentiellement mendrika ho raim-pianakaviana manodidina ny 30 taona ka hatramin'ny 27 taona sa 10 taona angamba izay raha tsy diso. Mipetraka tekaka fianarana ny ankabeazany dia raha misy olona lavitra ary dia manana fiara izy ahafahana mamangy anareo. Tsara antona sary vonina hitaiza zana-baratra fomba fiteny moa iny fa tsy raisina hoe anina. Resaka matotra be ty sa misy caméra cachée? Ino zany caméra cachée? Ay matotra be ianao. Ny olana kely za tsy mitady lehilahy. Tsara aza manala baraka ny anaran'ny fianarana. Tsy mpanome lehilahy izahay tompo fa mpanome ray fianakaviana vonina miaro anao sy ny zanakao. Vitako anie miaro ny zanako na tsy misy lehilahy ary ahy e. Aza mirediredy a lazao fa ianao rery koa nanao anefa tsy mila lehilahy ianao. Ohatran'ny hoe obsession be anareo zany le mila lehilahy sa dia nareo ary ny tsy ampy. Ity vavanao azafady a lalana mipetraka ao anatin'ny sekoly ity fandraisana vehivavy jango. Mila mianatra mametra vava ihany koa ianao Madame Fiara-monina. No namelan'ny lelahiko anahy mihitsy tamin'izany teny anazy hoe bevoka no tena hoe antony tsy ilako lehilahy amin'ny fiainana. Lehilahinao no dala fa tsy ny lehilahy ato anatin'ity diarina ity. 1994 roa taona monja no nandeha nisitaka dadanay tsy fantatra hoe lasaizy dia nameranay sy mamanay. Niady rery mamanay. Na ray io na vady io tena tsy ilaiko amin'ny fiainana. Ary izay ny antony voalohany nisoratako anarana ato amin'ity fianarana ity. Ananako fahatanjahan-tsaina ohatra mamanay hoe hitaiza zazakely nefa tsy misy lehilahy. Ao anatin'ny fitsipika fifehezany ato amin'ny sekoly hoe tsy maintsy ao ambany fifehezana ray
sy reny ny zaza anankiray teraka atao anatin'ny sekoly. Tazomonareo zany. Au moins matetika anao loatra anarana tato amin'ity fianarana ity fa tena tonga dia tena anao hoe tsy mampazoto anahy akory. Ohatrany tonga dia ananako sady rehefa mafisan-doha mamanay tamin'izany. Tena velomy ianao. Tsy manao remboursement d'inscription izahay. Allô? Hitondra rano? Marary saina be le fianarana izako hoe misy olona hoe tsy maintsy terena fotsotsotra zao hoe hanambady. Ndrimano ohatrany hoe olona mba bebe saina ihany fina nahatonga andreo hoe tsy tafianatra tao anatin'ny fianarana misy rivotra io mba fantatry ndrima. Tsy fantatry mihitsy ny antony tena mampatonga ana manontany. Any mamanay ty ny zanako voalohany dia izy nitaizana zao. Tsy dia tena hoe misy fahamatorana tamin'ny taizany zaza voalohany zany dia zao ny alehany. Tsy omeny le zanako. Zaho na makany amin'ny zanako dia lazany fa hoe zokiny. Dia hatram'izao izy mbola tsy mahafantatra indrimo mamany nga eo indreny zangery ty efa miasa, efa mba stable ny fiainana, efa nitokantrano. Na dia tena hoe tsy mpanan-karena be mavita vacances any Dubai ary. Dia hoe alaiko aniko ty le zaza dia tsy omeny mamany. Non! Makako misy an'ity anankiray tongo ty. Asa zay lazay mamanay. Arisany dadany? Ah, misy any. Izy ary mety tsy mahafantatra akory hanan-janaka. Tena azafady bizara be ndrika. Haiko trondro teraka. Tena marina dia hiverina ianao izany hoe miteraka kely, miverina mahazoza kely, miverina hoe mamitra tain-jaza, miala sy ny rehetrarehetra. Ohatrany hoe mamatambonina be ara ohatra azoko amin'izao fotsiny ny zanako dia izay mampatonga anao hoe dia anao faharoa dia tena namboatra zazakely. Fatako zareny le ladaly eto ambony tany ohatrany saiko ty izany ny ao anaty saiko. Fa ahoana ny fomba hoe nilazandry amin'izany tao am-pianarana nefa ny ao ary ohatrany hoe tsy maintsy kopy andreo tsy maintsy manambady. Tena tambitrareo fotsiny hoe mbola hiverina izy fa mbola lasa nanao mission tany an-dafy. Mission? Mission ry teny tika zany. Nareo ke tsy maharaka fitenenana mission mihitsy. Ah ouais! Mahitatokinareo. Nanao compte kely any dia azoko alohan'ny aterahan'ny zanako ny diplômako. Dia velomina sy ny fianarana voanjo be anao. Ndrima nanana le fisainana hoe te hiverina taizana misy na tsy misy diplôma amiko ndre fa vonona nioneny tikan'izany. Ndana tenenao mamanay izany contrat miaraka aminazy. Raha tsy misy diplôma miara-mody miaraka amiko eo tsy azoko ny zanako. Miaritra kely retsy dia lahy kely ah. Azo nikatsoka hoe izany miantoka ny didim-poatra ny zanako vao azoko eo izy. Hitondraka tao za. Dia hoana hono izany nataondre. Dia lahy le ory ty mampisokatra kôle. Zay ve kely tena ilaiko lehilahy. Oke tena leo lehilahy be tena marina. Tena hoe izay lehilahy rehetrarehetra faneraseha rampoka hatramin'izay ka hatramin'izao ohatrany misy toetra be daholo. Hatramin'ny dadanay ny sipako taloha ny mpampiasa anahy. Mpampiasa? Mifantana ke za hoe be voka tonga dia androasiny fa vesatra ho an'ny orinasa. Ga kosa ry ty azo atao zany manina raha toriana. Ny aiko sy ny fotoana andeha hitoriako olona zany ake tonga dia hoe concentreko amin'ny hoaviko sy ny hoan'ny hoavin'ny zanako. Fa inona ny asany teny sous chef cuisinier. Ai kosa taritimba novikaly. Efa miaingany aferaka dia mekoratosindry. Nahita an'ity page ty atao amin'ny Facebook resaka hoe bocal en verre zay. Tandry hoe mivarotra karazana bocal ny zareo raha ohatra hoe zavatra tendry atao anatiny dia conservable le izy. Ato c'est concentré de jus, tony asiaka yaourt, anaty traka marangé anaty tony bocal ngoza be tony ty yaourt à boire. Inona ty ty? Sotro kely fanaovana tantely. Aya, titiko kely. Le fiole fasina fanafody gasatra. Aizako ry. Le fasina hitandreny le fasina dragena fasina chocolat kely reny ao anatin'ireny. Asiako an'ty didipotra ny zanako zaraiko amin'ny invité. Ohatra natao bocal kely tony asindry anarany dia asindry bonbon kely ao anatiny na tantely na ohatra baume fait maison dia ireny zaraina ny invité rehefa vita. Raikitra izany tonga dia commande any amin'ity amin'ny didipotra ny zanako. Misy be dia be rehetra ny invité commence amin'ny 300 personnes. Misy foana ke tony na 1000 ary ny isan'ny invité andray amin'ny fety ny zanako indray. Any hoe ny zavatra atao ao anatin'indray zao sisa ny tena hoe makarary ny saina fa ny mbarariana zany mba handeha miasa dia mba na-exploiter na hatrany an-dafy any ary misy an'itony dia tsy miankindoha amin'ny lehilahy zany tsony mandrakizay. Dia manao voyage any Dubai tsika. Allô? Allô? Vita? Ah, vita rehetra. Io riny izy io. Tsy nitomany izy? Tsy nitomany, eny nitomany fa kely fotsiny. Vita ary nge fa pataloha e.
fa ndraiky izany ko efa zavatra mivoatra rehetra efa le teknôlôjia tsy haiko le ala américaine dia tsy mandeha raha be tsony fa dia mipataloha zanakareo moa vavy dia tsy hoarakareo mihitsy zy zanika sady raha narary reto tsy mi-organiser fety zany mihitsy ary malakilaky ary fa zao dia mitsonika daholo reto chocolat anatin'ilay tube kely fanaovana fanafody gasy reto voray rehetra mino fa matsily be ny sakafony traiteur taty aho a Allô Madame Priska ya izy ndrindra to Madame Fiara-monina ne azafady directrice Fiara-monina tamin'ny Sekolin'ny Reny no miantso anao miantso anao aho satria misy fine dossier anao zaho personne mihitsy no miantso anao satria matsiary voafitaka tanteraka mihitsy izahay plage ianao mantsy tato anatin'ny dossier famonona n'le hoe ray mpianakaviana ny zanaka hoe tasany ampitan-dranomasina ny ray ny zaza anao mission izy teo moa ary gaga amin'ny teny anay fa tsy malala zay ambony tany mikasika anao sy mikasika an'le zanakao akory ny izy fa nareo zany Madame Fiara-monina dia miditra amin'ny efa tsy tokony hidiranareo foana ianao te hisoratra anarana atao aminay ka tsy ihany le olana te hampafantatra anao fotsiny hoe le diplôma ny attribuenao anao iny nay zanazy hitondranao an'izy iny te tsy valide antsony iny tenako zao mihitsy nakale amin'ny administration anafoana an'iny diplôma anao iny boritra mandeha tsy misy attribution iny diplôma anao iny zavatra zavaiko aminareo aloha tsisy ilaivako an'iny diplôma iny na kely varavety ary zanako efa azo ka tazominareo any na foananareo na osorinareo tsy asianareo tsy nataonareo ohatra mpianatra tankory re tsy rarahiko saotra mba hitondray raha anao azafady Allô These words cannot be useless. Allô faizana kina raha mianaka mangina aloha izy le niantso anao teo ndraiky ala sy ny mystère papany zana le donneur andriva le ty tsy donneur ary ty izy rehefa misy action zay procédure anareo any tsy ahoako fa ahoana moa izy tantara lava be ny contacté tany ampianarana bomba voanjo ateo hoe manina patati patata hoe contacté no papazaza dia manina ny diplôma la tsy ara-dalàna ntsony ny diplôma satria ho zaho tsy nanambady dia indrial le izy enjanako kino enquête n'izany fianarana izany ka dia aty Madagasikara izy zao sérieux tsy taiko izay atao dia nazavaiko tamin'ny teo daholo na be vokanazy ny hoe mananjanaka efa lehibe atao didipotra androa teo avy any amin'le fety izy rehefa aveo ahoana ny tonation ny teny an'izany teo mihitsy ry ty le zavatra tsy naposiko za be mystère ho avy tonga dia tantarao faly be hoany izy ohatran'ireny olona tsy eto tany ireny en fait tena marina nisy accident nataony tamin'ny herintaona ohatran'izao dia tena nazavazavatra scientifique be tsy isy zavatra niditra tamin'ny lohako fa fotsiny hoe ny zavatra teneny misy zavatra voakitika tany amin'ny tany dia momba izy amin'izao tsy miteraka dia izay nahatonga ny taty Madagasikara misy mpanao raokandro tsy fantapantatra izany hoe mahay mitsabo anazy dia iny izy ny contacté ny fianarana iny dia mba eritreretindre olona momba ianao dia aveo hoe misy zanakao aty eny fitan'olona ianao mbola tsy hitana akory le zaza dia efa teny izy ato hoe vonina indri andray an-tanana tsy fantatry tsony rehefa any amin'le fety izay no miresaka akizany totale faly be amindry za mba misy lehilahy manana conscience ihany ty eto ambony ty tany ty sa ahoana no miteny an'izany ohatrany hoe lasa tsy andro be izany izay ahitana anazy fara nahitako anazy aloha bokosy kely dia vao nijeriny sara tato amin'ny Facebook ohatra mbola afaka be ihany izy mandakitiny andreo dia célibataire adaty mitondra namana izy rehefa eo tena daty rehefa eo retsy ok malaky eto mpamaranana ihany saika mba hiteny fotsiny hoe le resaka bocal ao anatin'ity vidéo ty tsy zavatra foriporon fa tena misy toy io page io bocal any koa dia mivarotra resaka bocal ny zareo izany hoe antsika mamokatra produit vita malagasy ohatra olona mikasan'olona entana avy any ivelany ka mila emballage manara-penitra fa tsy hoe le pohana be dina efa avy nampiasain'ireny no andeha nafarany risa dia maminatra kely atsy na ohatra koa hoe lisa mikasa hivarotra produit manara-penitra makany amin'ny supermarché fa amty le vidéo ty afaka sinilisany tatela computure épice sakay menaka marange macération tongolongolo na gingembre dia ty bakely afaka sinilisany épice vanille dia le kinazandeha amenlisany any avité reny tena be dia be mihitsy zavatra le vanlisany antipete manao vantoaniny zareo livraison zareo raha pita be afaka mandefa any province zay voateniko daholo zavatra tokony voateniko tsy dio le petsy raha misy zavatra kasainlisany ho atsangana izany france daolontsika rehetrarehetra dia manao vacances any Dubai zay elon ay aza dino misabony amin'ny pageko marina varina be tany amin'ny bocal andikoa dia diniko ny dokam-barotra dia misabony bye bye